Ry malagasy namako manerana ny nosy. Afaka oravitsy dia ifarana sady ny taona 2024 ary andray ny taom-baovao 2024 isika. Ity taona vaovao 2024 ity dia manana ny maha-izy azy manokana eo amin'ny fiainan'ny firenena satria ho feno 80 taona ny niverenan'ny fahaleovantenantsika. Koa ampifaliana sy ampitiavana ary aravona tanteraka noa hitsidiako ny isa-tokantrano tsirairay avy sy arabako ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Arahaba natratran'ny faran'ny taona. Arahaba no menjanahary tominandro. Arahaba no alaviriny ratsy sy ny herendoza. Ary miarahaba sahady antsika rehetra tratran'ny taona vaovao 2024. Taona irarintsika hitondra soso ny fanambinana ho an'ny fianakaviana sy ny malagasy rehetra tsy vaky volo ity taona vaovao ity. Ry malagasy namako, ifarana sady ity ny taona 2024. Taona voalohany ny rosotsika tamin'ny fanombohana ny asa fanarenana, ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Taorina no nanomezanahy ny andraikitra lehibe hitondra ny firenena. Iny taona iny tokoa mantsy no nanomboantsika nametraka ny fototry ny fampandrosoana tiantsika ho tanterahana eto amin'ny firenena. Be ireo dingana sy asan'ny toto-tsaina izay namerina indray ny fanantenana sy ny finoana tamin'ny maro izay efa tsisy intsony. Maro koa nefa ireo fisedrana nolalovana sy mbola diavina ankehitriny. Firenena takininona tokoa manko no anoraisina raha nandray ny fitantanana amin'ny firenena ny tenako. Dia rafitinina dia firenena nanjakany ny tsy fandriampahalemana. Firenena latsaka lalina tao anatin'ny kolikoly. Firenena niaina tanteraka tao anatin'ny gabararaka sy ny fanararaotam-pahefana. Ary indrindra ny tsindry azolena isan-karazany. Ny zava-misy dia tsy natoko ny fitondram-panjakana sy ny ratsa-mangaika rehetra intsony ny vahoaka tamin'ny zany fotoana zany. Ary ny ankamaroany aza dia very fanambola velona toy ny valala voatango. Izany no toe-javatra nisy teto amin'ny firenena raha nandray ny fitantanana ny tenako. Koa manoloana ireo toe-javatra rehetra ireo, raha vao vita ny fianianako dia nataoko avy hatrany miezaka rehetra anarenana izany toe-javatra tsy nety izany. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ny tenako. Nanao ny ezaka rehetra izay tratry ny haiko hampandrosoana ny Madagasikara. Miasa tsy akato miaraka amiko ireo mpiara-miasa amiko rehetra. Ary sy ny aniko manokana amin'izany, ny Prime Ministra lehibe ny gouvernementa sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa rehetra. Ary raha izahay miezaka kosa ny androso, miezaka ny ampandroso, dia indrisy fa misy ireo miezaka misitona iverin-dalana ary mikasa ny ampenjera sy ny androdana mihitsy aza. Zany no toe-tsaina mbola misy eto amintsika. Mikasa ny sakana ny fampandrosoana tia napetraka eto amin'ity firenena mamitsika ity. Tsy fotoana ny fanakorontanana intsony zao. Ny vahoaka malagasy raha teo dia efa mangetaeta fivoarana sy fandrosoana ary te hiala ao anatiny zao fijaliana sy fahantrana lalina izay misy ny firenena izao. Aleo izahay hiasa. Andehoantsika ary malagasy hiaraka hiroso amin'ny fanarenana fa indrindra raha toa ka misy ihany, raha mbola misy ihany na dia kely aza ny fitiavantsika an'ity tanindrazantsika ity, dia andehoantsika hiara entana hanavitra azy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry malagasy namako, raha atao jeritodika kely ireo asa efa natomboka ary ireo tetikasa zoviana mbola ho atao, izay anamaritra ny fanamby ho tanterahana sy anatanterahana ny velirano, dia toy izao manaraka izao. Taoriny nandraisako ny fitantanana ny firenena dia nitodika tatia Madagasikara ny masony izao tontolo izao.
raha tsy nanana ny toerana mendrika azy tokoa mantsy i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena teo aloha dia ankehitriny ny akamaroan'ireo firenena any ivelany sy anti-Afrika dia mitodika tanteraka aty amintsika. Anisan'izany ohatra ny firenena any an-tandrefana dia hita taratra izany, fa maro koa ireo firenena maniry fiara-miasa sy fiara-mientana amintsika ankehitriny, satria tsapan'izy ireo fa manana fahavononana isika, manana vina isika ary manana mpitarika mavitrika isika izay anova ny fomba fitantanana sy ny fomba fijery mba hoentina ampandroso an'ity firenenantsika ity. Anisan'izany ohatra ny fanansan'ny Nosy Maurice sy ny Senegal atsika, izay anasaina manokana ho vahiny manakaja izay sambany tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenenan'izy ireo izany. Teo ihany koa ireo fivoriana maro natrehana toy ny tany Rosia. Nandeha ihany koa tsika tany Japon izay nazahoana famatsim-bola, ary nandeha ihany koa tamin'ny fitsidihana ara-pomba ofisialy tany Frantsa. Nisy ihany koa ny fivoriana zay natao ary natrehantsika tany Ethiopia, ny tany Abu Dhabi, ny tany Kenya sy ny maro tsy voatanisa. Maro ireo zavatra nisongadina nanamarika ny tantaran'ny firenena tamin'ny taona 2010 iny. Isan'izany ohatra, ary tsy azo adinoina fa mijanona am-potsika, ny fahatongavan'ny Papa Iray Masina François teto amintsika. Raha tamin'ny taona 720 tokoa mantsy no nitsidika teto amintsika ny Papa Iray Masina Joany Paul faharoa, dia 30 taona aty aoriana indray vao tonga teto amintsika ny Papa François, fahasoavana lehibe ho an'ny firenena izany. Tsy azo adino koa ny fitsidihana voalohany nataony ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass taoriana ny nandraisan'ny asany, satria rehefa hitany ny tetik'asantsika, rehefa hitany ny vinantsika, dia tsapan'izy ireo fa tokony io vina napetratsika io no atao modely aty Afrika ary vonona tanteraka ny banky iraisam-pirenena anampy ary efa nanome famatsim-bola mitetina 400 millions de dollars ho an'ny firenena malagasy izany. Nisy koa ireo fitsidihana ara-pomba ofisialy izay natao tany Frantsa, fotoana izay anahafahantsika nanamarika ary indrindra nametrahantsika fa tokony ho tanterahana ny famerenana sy ny fomba hitantanana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Satria fiandrianam-pirenena izany, ary efa nambarako mbenimbeny fa mila miray fo, mila miray saina, ary mila mifammetanana ny malagasy raha mbola tia tanindrazana amin'izany tolona goavana ataontsika izany. Tamin'ny tolona tamin'ny 1770 sy 700 zay mametraka amin'ny fiandrianam-pirenena izao tohizantsika izao, satria raha tamin'ny taona 1770 no nivoaka izany fametrahana ny amerenana ronosiko amin'ny malagasy, dia izao indray zany tsika vao mitaky sy mametraka ny fomba fitakina an'izany nosy malagasy izany. Isan'ny nisongadina ihany koa tamin'ity taona ity ny nakalazantsika tamin'ny fomba manetriketrika, tamin'ny fomba zay mahamendrika azy ny fahasivy amin'ny 50 taona niverena ny fahaleovantena, ary zay nanasantsika any filoham-pirenena avy any Rwanda dia i Paul Kagame sy ny vadiny teto an-tanindrazana izany. Tokony ho tohizantsika ny ezaka efa natomboka, ary mila ny firaisan-kina ny samy malagasy rehetra izany, indrindra raha resaka fiandrianam-pirenena sy afampandrosoana no ansiateny. Efa naseho antsika zany nandritra ny fiadina ny amboaran'ny Afrika teo amin'ny resaka baolina kitra, satria raha tsy hita teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy Madagasikara tamin'ny resaka baolina kitra, dia ankehitriny
mamiratra toy ny masoandro be lohataona tamin'ny alalan'ny barea fa vitatsika ary afaka ataotsika ny mampisongadina any Madagasikara sy ny mampamiratra any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny resaka baolina kitra zany dia niporofotsika fa nandresy ireo kalaza toy ny Nigeria sy ny toy ny Congo i Madagasikara ary maro ihany koa ireo ekipa zay lavin'ny barea any Madagasikara. Nandresy ireo ekipa lehibe matanjaka zany tsika, nampitambatra sy nampiray fo ny malagasy rehetra ny barea voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena izany. Mila mifampatoky isika raha tiana ny anarina sy ny ampandroso marina any tanindrazantsika. Ary amafisiko hatrany hatrany fa ilaina ny firaisam-pirenena izay no antoka iray mitarika antsika amin'izany fanarenana izany sy ny fampandrosoana an'ity nosy malalantsika ity. Nisy ny teny ny fanarahana ary napetraka ny laminasa mba hampandrosoana aingana ny Madagasikara. Raha nanao velirano tamin'ny malagasy ny tenako ananganana sy anavotana ny Madagasikara dia tsy maintsy mandalo ambaratongany maro sy antanantohatra maro izany. Taka ny hoe manangana ny tranobe any Madagasikara isika rehetra dia miainga amin'ny fametrahana ny fototra zany, mandalo amin'ny fananganana ny rindrina, miroso amin'ny fampiakarana ny rihana izay vao manafo. Ary ao aorianan'izay isika vao mipetraka, zany hoe misitraka ny vokatra ny asa goavana ny araha mamita, satria ny tao-trano tsy fanirery ary tsy vita raha tsy fanankonana. Ao anatin'izany fananganana izany dia misy ireo mitazapotsiny, misy ireo mitsikera, misy ireo manarabiraby, misy mihitsy aza ireo maneso, ary ao mihitsy aza vao etsy ampametrahana amin'ny fototra isika dia manakido sahady ny hoe tsisy trano ijoro eo, manakina fa tsy ho tanteraka izany viny zany, tsy ho tanteraka izany velirano zany, tsy ho tanteraka ny fananganana n'izany trano ho ahoriny zany. Eo koa ireo mpitazapotsiny izay tsy minintsony izany fandrosoana sy fivoaran'ny Madagasikara izany. Tsy ataotsika ankivy anefa izany, fa vao maika mampijoro, isika tsy maintsy mandroso. I Madagasikara dia tsy maintsy tafita, ary ny tanjona izay napetraka dia tsy maintsy ho tanterahana avokoa. Miasa aingana isika ry malagasy mpiray tanindrazana, ary tsy mitaraina tanamiepaka ihany koa. Eny, na andro alahady aza raha ny donianareo dia tsy misy fotoana ialan-tsasatra, satria ny zavatra tsy vita nandritra ny taona maro tokoa mantsy dia noezahantsika, no tanterahana tao anatin'ny fotoana fohy izay no nahatonga antsika miasa mafy ary miasa aingana mba hanatanteraka ireo velirano zay napetratsika miaraka. Anisan'ny ezaka natao ohatra ny mikasika ny karama farany ambany izay raha malala fa tsy ampy ivelomana indrindra ho an'ireo zay kely karama indrindra. Izay no nahatonga ny fandraisana fanapahan-kevitra ny hoe ampiakatra ary nampiakaritsika ho roa hetsy ariary ny karama farany ambany tamin'ny volana Mai 2010. Teo ihany koa ny asa sy ny lamima napetraka mba ampiverina ny fandriampahalemana. Raha tsy ampy fitaovana koa mantsy ny filohalin-dany nientina niady tamin'ny ireo asan-dahalo maro isan-karazany sy asa-jolahy, raha anarana fotsiny sisa izany hoe tafika anabakabaka izany, fa tsy nanana intsony na fiaramanidina na angidy-by nampiasaina izy ireo. Raha nandeha fiara ireo jolahy rehefa manafika dia tsy mba nanana ny mpitandro ny filaminana fa mandeha tongotra ny akamaroan'izy ireo. Koa atao anatin'ny 5 volana monja dia notanterahantsika ny velirano voalohany, satria raha mahita, raha mahatsapa
ary hitantsika rehetra fa novatsiana fitaovana ny mpitandro ny filaminana. Nomena helikoptera 3 izy ireo, fiaramanidina Cessna 10, fiaramanidina Kaza afaka mitondra andiatafika ary afaka mamonjy koa ireo loza voajanahary, afaka ampiasain'ny filohalonda, afaka ampiasain'ny BNGRC izany. Novatsiana fiara maro ihany koa izay tsy laitra ny bala sy fiara tsy mataodalana isan-karazany ny filohalonda malagasy. Efa ela tokoa mantsy no tsy nisy fampitaovana toy izao ary ankehitriny dia miverina tanteraka ny asany filohalonda malagasy. Tsapaka ihany koa ny fahasairanany isan-tokantrano, indrindra eo amin'ny ara-tsakafo, izay no nanafarana varimora sy nanokafana indray ny tsena mora manerana ny nosy, ary mba hahafahan'izy ireo, indrindra ireo fianakaviana tena sahirana, mividy vary, menaka, siramamy amin'ny vidy mirary. Ary dia mbola mitoy izany ankehitriny manerana ny Madagasikara. Teo ihany koa ny fandraisana andraikitra izay mila fahasahiana tanteraka, niatrika ireo orinasa, mpanafatra sy mpamatsy solika eto amintsika. Tsy mora izany fa natao ary ny vokany dia voafehy ankehitriny ny vidin'ny solika ho an'ny mpanjifa. Ary ny isan'ny zava-dehibe indrindra dia tsy misy intsony ny fanampiana alohan'ny fanjakana amin'izy ireo, izay tsara ny manamarika fa mitetina 7,20 tapitrisa $, izay naloha isa taona nandritra ny 5 taona lasa izay, fa ankehitriny dia tsy misy an'izany subvention na fanampiana ataon'ny fanjakana amin'ireo orinasa ireo intsony manomboka izao. Izany hoe mahafantatrareo hoe avitana inona izany vola 7,20 tapitrisa $, izay naloha tamin'ny mpamatsy solika izany. Ahavitantsika efitrano fianarana miisa 107 isa-taona. Natao lahara-pamehana ihany koa ny fananganana ireo sekolim-panjakana mba anaraka ny fenitra mba ho tsara noho ny any amin'ireny sekoly tsy miankina ireny. Natombotsika izany tamin'ny fananganana ny EPP manara-penitra tany Toamasina, ary tao anatin'ny 70 andro monja dia vita izany sekoly manara-penitra izany, izay ahitana trano famakiam-boky, ahitana solotsaina, ahitana efitrano fianarana voaravaka sy mampivelatra ny saina ihany koa, ahitana fitaovana sy W moderna, satria mendrika an'izany ny sekoly mpanjakana sy ny zaza malagasy. Ambety teniko ny hoe ahoana tokoa moa no ahafahan'ny zaza malagasy mampitombo ny fahalalana raha toa ka ireo zaza manana boky aza mbola sahirana amin'ny fianarana, maika fa tsy misy boky mihitsy, fatatsika fa tsy manana boky ny akamaroany ny sekolim-panjakana manerana ny nosy ankehitriny. Hitako izany tamin'izany nanao fitsidiham-paritra nanerana ny Madagasikara mbola talohany na filoham-pirenena ny tenako. Ary izay no antony nametrahana ny fanamby ka ireo ankizy rehetra manala fanadinana dia tsy maintsy vatsiana boky avokoa. Ary nandrafetantsika ihany koa ny politika nasionaly izarana rako-bolana ho an'ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy diso anjara amin'izany koa ny mpianatra izay te hanohy ny fianarany eny amin'ny ambaratonga ambony. Fantatra fa tsy ampy ny université andray ireo mpianatra izay afaka baccalauréat, satria fantatsika fa miisa 7 alina isa-taona izy ireo, raha toa ka 2 alina ihany no mba afaka tafiditra amin'ireny sekoly na université ambaratonga ambony ireny, na io amin'ny université na ny anjerimanontolo mpanjakana, na io amin'ny tsy miankina. Noho izany dia miteraka fahasarianana goavana ho an'ireo ray aman-dreny izay mandefa
ireo zanany mianatra amin'ny toerana lavitry ny toerana ponenan'izy ireo. Misy ireo avy any amin'ny faritra no tonga eto an-drenivohitra, ary misy ireo ny avy any amin'ny faritra mankany amin'ny faritra sasasasany anohizana an'izany fianarana amin'ny ambaratonga ambony zany. Izay no antony ametrahantsika ny université isa-paritra izay anatomboka tamin'ity taona ity ny asa fanorenana an'izy ireny. Ny antsika mantsy dia efa niteny hoe asa fa tsy kabary. Noho izany dia efa nametrakatsika ny any amin'ny faritra maromaro, toy izany ny any Antsirabe, ny any Morondava, ny any Fenoarivo Atsinanana ary ny any Itasy, izay ametrahana université manara-penitra avokoa. Ry tanora malagasy namako, ny hitsinjo anareo ihany koa no velirano nataoko mba hahafahanareo mamorona asa mahavelona. Izay no velirano ary efa nataoko ary efa manomboka amin'izao tsika miteny izao. Koa ho fitsinjovana indrindra ny tanora mba hiotra amin'ny fiainana no nametrahana voalohany teto amintsika ny atrikasa fiarina, ahafahana mamatsy vola ireo tetikasa voafantina izay mitetina efatretsy, zany hoe misy famatsim-bola efatretsy ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary izay omena, izay efa maro ireo tanora, ireo vehivavy, ireo lehilahy mahazo an'izany famatsim-bola izany ankehitriny. Efa miparitaka any amin'ny faritra 220 ankehitriny ny birao an'ny fiarina, ary 7,000 sy iray alina sy iray hetsy no isan'ireo antota taratasy voaray, ary maro amin'izy ireo nefa voafatina tamin'izany. Ka 220 sy 740 ny tetikasa efa nahazo famatsim-bola ankehitriny, ary mitetina 9,40 miliara ariary ny fanampiana noentina azy ireo. Maro ireo sehatra namatsim-bola toy ny fambolena, ny fiompiana, ary misy ireo orinasa izay nandray avy hatrany ny vokatra amin'izy ireo, satria rehefa mamokatra ireo tanora dia misy ireo orinasa izay nandray ny vokatra novokarin'ireo orinasa izay noforon'ireo tanora. Eo amin'ny resaka fododrafitrasa mampitoy ny faritra dia anisan'ny zava-dehibe ary isan'ny lahara-pamena ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena entina mamokatra ny vokatra isa-paritra, indrindra any amin'ireo tany be mpamokatra. Efa natomboka ny lalam-pirenena fa 440 na ny RN44 any Alotra Mangoro, izay toerana mpamokatra vary be indrindra sady tsopotro Madagasikara, mba hahafahan'izy ireo anamorana sy ny famatsiana arabary ny faritra rehetra manerana ny nosy. Toy izany koa ny lalam-pirenena fahadimy na ny RN5A izay mampitoy an'Ambilobe sy Vohimar, izay lasa natao fanaovana fampelezan-kevitra tany aloha tany. Firy moa no efa nametraka vato fezoro anombohana n'iny lalan'iny, fa izao dia milaza miara-mahita tsika ary efa manomboka, efa eo andala mpanamboarana ary efa eo andala mpahavitana izany lalam-pirenena izany. Tsy adino ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy an'ny Toamasina, Mianavaratra, izay tena efa potika tanteraka sy rava tanteraka mihitsy aza teo aloha, satria dia mihoatra ny adiny 4 ny fandrehanana tamin'iny lalan'iny, saingy efa eo andalam-pahavitana an'izany tsika ankehitriny, ary dia natao beton mba haritra mihoatra ny 30 taona any hoany ny amafiny zany azy zany, satria rehefa namboarina iny dia azony orana dia matetika potika foana iny lalana izay any amin'iny faritra Antsinanana iny. Koa ankehitriny azy dia efa ao anatin'ny adiny ray ora sasany dia vita ao anatin'izany iny lalana makany ao Toamasina makany Folopointiny. Nasitsika fanarenana sy fanamboarana ihany koa ny lakan-drano ny Pangalana, mampitoy ny Toamasina, Ambilalemaintso, Vatomandry, Manoro,
nosovarika, mananjary ary manakaro. Mba anamirana ny fahafahan'ny olona mivezivezy sy ny entana ary indrindra ireo vokatra fanondrana izay afaka taterina ihany koa mivezivezy andranomamy zany. Ezaka lehibe no zany no nataontsika tao amin'ireo fanamboarana ny lalana sy na ny lalana andranomamy ihany koa dia efa natombontsika izany tamin'ny taona lasa iny. Mbola maro ny tokantrano mampiasa solika sy labozia hoentina manazava ny tokantrano ankehitriny. Ary isan'ny vely rano natao ihany koa zany mba anamarana sy ahafahan'olona mahazo fahazavana amin'ny vidiny mirary. Noho izany dia nanomboka ny fanapariahana ireo jiro mandeha avy amin'ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro isika, izay efa manomboka ny fizarana sy ny fivarotana izay afaka alotsy kelikely an'izy ireo manerana ny nosy mba hitondra hazavana isaky ny tokantrano. Eo izany rehetra zany fa tsy afaka mandroso isika raha tsy mahafantatra ny tantarantsika. Avy aiza marina moa isika ary ho aiza. Mila omena sehatra manokana noho izany ny kolotsaina sy ny vakoka malagasy, izay indrindra no nanomboantsika ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana izay mitahiry ny tantaran'ny Madagasikara. Ho hitantsika ao anatin'izany rovo zany rehefa vita io, ireo vakoka sy tahiry ary indrindra ny fampiainana amin'ny fomba moderna sy mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny momba ireo mpanjaka ny fandimby. Ho hitantsika eo zany ny mpanjaka ny fandimby rehetrarehetra izay manamarika ny tantarany sy ny kabary izay nataon'izy ireo dia ho hitantsika ao avokoa ny toe-piainany zany hoe mampiasa an'ireny teny vahiny hoe hologramme ireny sika. Zany hoe rehefa ho vita io rovan'ny Manjakamiadana io dia ho reharehantsika malagasy ary ho fitaitsika ao anatin'ny fotoana fohy sy ny fotoana aingana, satria afaka enim-bolana monja, zany hoe ny fa 24 ny volana jona 2024 dia hitokana an'izany rovan'ny Manjakamiadana izay mitahiry ny vakoka sy ny tantaran'ny firenena zany isika. Ary tsy ny tantara ihany fa ilaina ihany koa ny miaina, ny kanto sy ny kolotsaina malagasy, satria izany no mampisongadina ny maha-malagasy atsika. Betsaka ireo tanora manan-talenta amin'ny fitendrena zava-maneno ohatra, amin'ny resaka dia, mahay mikabary na te hianatra kabary, mahay hosodoko na te hianatra hosodoko, nefa tsy ampy na tsy misy mihitsy ny toeram-piofanana matianina eto amintsika. Izay no nametrahantsika ny Akademia Nasionaly ny Zavakanto sy ny Kolotsaina, izay naorina eto amin'ny ampahatany lehibe, eto amin'ny faritra misy ny lapam-panjakana eto Ambotsoroatra. Satria manana ny toerana manokany ato am-poko ny zavakanto malagasy, izay no tsy nidedavana toerana hafa fa nanorenana an'izany mba hijanona eo amin'ny tantara, mba ahafahan'ny tanora malagasy mampiroborobo ny talenta izay misy ao aminy. Tsy nataontsika latsa-danja ihany koa ny fanatsanjahan-teny, tao ny fanohanana sy ny fanampiana ireo atletantsika, ary maro ireo vokatra, satria dia namiratra tokoa Madagasikara tamin'ity taona ity raha tsy hitanisa fotsiny ny mahatompon-dakan'ny Afrika atsika isika tamin'ny taranja maro. Ohatra tompon-dakan'ny Afrika isika izao tamin'ity taona ity, tamin'ny fibatana Fonjamby. Ny taranja tsipikanety be dia tompon-dakan'ny Afrika ihany koa tsika. Teo ihany koa ny taranja baskety tamin'ny mpilalao 3. Ny taranja baolina lavalava dia tompon-dakan'ny Afrika ihany koa tamin'ny sokajy U20 i Madagasikara. Ary ny mahatompon-daka antsika ihany koa aty amin'ny ranomasina Indiana amin'ny taranja baolina kitra vehivavy amin'ny sokajy
U20. Hitanareo amin'izany fa rehefa mifampatoky isika, rehefa mifanampy, rehefa mifammetanana, dia afaka ataontsika manatratra an'ireo zao tanjona rehetra tsy tratratsika atrray. Zao zany dia tompon-dakan'ny Afrika tamin'ny sehatra maro i Madagasikara. Toy ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa maro toy ny kanja manara-penitra tany Toamasina. Tsy ho ela dia ho vita ihany koa ny kanja manara-penitra any Atsiranana, ny any Amorondava sy ny any Tolaniaro. Efa velranona tao koa rehefa nilazaiko taminareo ihany koa fa ho amboaritsika ary ho apetratsika ho kianja ny Barea, ny kianja bea ny Mahamasina. Zany hoe kianja ny Barea ny eo a Mahamasina. Ho ataontsika moderne, manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena toy izao hitatsika izao. Isy hôtely ao afaka mandray vahiny, fa isy ihany koa ireo trano eva ahafahana mivarotra mba hampidi-bola ho an'ny tanàna n'Antananarivo. Zany ny fotodrafitrasa ataontsika mba amerina, indrindra mba ho vakoka hoeto andrenivohitra Madagasikara ihany koa izany kianja be any Mahamasina izay kianja ny Barea izany. Toy izany koa tsy ho diso anjara amin'izany ireo faritra manerana ny Madagasikara. Noho izany dia maro ireo kianja manara-penitra izay efa nanomboka ny fanamboarana an'izy ireo apetraka any amin'ny distrikta 2 manerana ny nosy, izay misy bozaka manaraka ny fenitra akatoavin'ny FIFA na terrain synthétique izany. Ny fanorenana toeram-ponenana sahaza ho an'ny vahoaka malagasy dia anisan'ny velirano natao ihany koa. Raha tsy ahivina tokoa mantsy ny tetikasa lehibe farany ho fanatsarana ny toeram-ponenan'ny malagasy dia natao teo anelanelany taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970 nanaovana an'ireo trano fonenana hipetrahan'ny malagasy. Anisan'izany ohatra ny cité Ampeflo, ny cité Ambohipo, ny cité 17 hectare, ny cité Valpinson any Toamasina, ny cité Antarandolo any Fianaratsoa, ny cité Tsaramandroso any Mahajanga, ny cité Skama any Atsiranana. Zany cité rehetrarehetra nylazaintsika zany dia efa 50 taona lasa no nanaovana an'izy ireo. Taty aoriana dia tsy nisy tsony ny tetikasa lehibe zay hoentina mba hahafahan'ny malagasy tsy hakanavaka mba mahazo trano sahaza azy. Ankehitriny 50 taona, 80 taona ty aoriana isika dia manana tetikasa ara-ponenana efa voafaritra, efa voarafitra hoentina mba ahafahan'ny mpiray tanindrazana misitraka sy manana toeram-ponenana, trano fonenana mendrika sy sahaza azy avy. Ary raha toa ka building miisa 9 ohatra ny etsy Analamahitsy, building miisa 9 ny etsy Ambodinisotry zay naorina tamin'izany fotoana izany, dia building miisa 7 kosa no indray ahoritsika Etsivato amin'izao fanombohana ny tetikasa izao ary ho atao manerana ny nosy io. Ny building io dia mba hoentina ampiakarana ireo atao hoe classe moyenne na ireo sokajin'olona salatsalana izay efa tsisy tsony ankehitriny. Maro ireo tanora mba maniry ahazo an'izany trano zany ary mbola maro no building ho atsangatsika na eto Antananarivo na any amin'ny faritra manerana ny Madagasikara. Na dia betsaka aza ireo asa natomboka azy vita dia mbola maro ny asa miandry sy ny olana mbola mipetraka tsy maintsy hovonjena sy arenina ary tsy maintsy hovahana ihany koa. Maro ny olana fa tsika dia tsy maintsy mitondra ny vahaolana. Anisan'izany ny orinasa Jirama izay mandohalika tanteraka ankehitriny. Ramalala ny olana mipetraka eo anivon'ny fitantanana. Eo ihany koa ny fahaterany ny fitaovana ampiasaina
izay efa mihoatra ny 80 taona ny akamaroan'izy ireo, toy ny fantsona mitondra ny rano isaky ny tokantrano sy any tokantrano tsirairay avy any, izay maro amin'izy ireny no efa simba avokoa, maro amin'izy ireny no arafesina, ary misy ny afahavakisana any ambanin'ny tany any, ka mahatonga ny rano zay mandeha sy vokarina dia ny 30 isanjaton'ny rano zay mivokaritsika dia very avokoa. Eo ihany koa ny fitombony isan'ny mponina izay mitombo ary mampitombo ihany koa ny filàna ary miteraka tsy fahampiana izany, satria raha ny eto Antananarivo fotsiny dia raha ny foto-drafitrasa napetraka teto amin'ny famatsiana rano teto dia natao ho an'ny olona misa 3 hetsy. Ankehitriny nefa itsika dia efa mihoatra ny 2 tapitrisa ny samponina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ankehitriny, ary tsara ny afantaranareo fa reo foto-drafitrasa ireo dia efa napetraka talohan'ny nazahoantsika ny fahaleovantena, zany hoe efa tany amin'ny taona 80 tany ho any. Tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra nefa isika, ary efa eo andalam-pametrahana izany sika ankehitriny manoloana n'ireo zava-misy sy olana rehetrarehetra mipetraka ireo mba tsy hisian'ny fijalian'ny rano sy ny fatapahan-jiro intsony ka amahana tanteraka ny olana. Efa manomboka ny foto-drafitrasa fampitomboana ny famokarana rano sika ao Mandroseza ankehitriny. Efa mihoatra ny 40 000 mètres cubes ny rano vokarina sy ampiana ao Mandroseza sy any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany koa eto an-drenivohitra. Anomboka amin'ny fanoloana sy ny fanadiovana ireo fantsona amin'ny fomba moderna ihany koa isika amin'ny alalan'ny robot, izany hoe misy fitaovana manara-penitra alefa any anatin'ireny tuyau na fantsona ireny izay anadio azy ireny tanteraka, ary izay simba tanteraka ihany koa dia hosoloana vaovao. Ka amin'ny volana janoary sy febroary ho avy zao dia ho avy eto ireo manam-pahaiza manokana an'izany anomboka an'izany asa zany. Toy izany koa ny any amin'ny faritra manerana ny nosy izay tsy nandrasana fotoana ela fa voatafapetraka teo amin'ny fitondrana ny tenako dia nanomboka ny fanampiana na fanamboarana ireny château d'eau na ireny toerana fidobin'ny rano ireny mba hampitombo ny famokarana rano any amin'ny faritra. Anisan'izany ohatra ny any Atsiranana izay efa nanomboka. Anisan'izany koa ny any Mahajanga, ny any Ambatondrazaka, ny any Antsirabe, ny any Fianaratsoa ary ny any Morondava. Nomena fitaovana manara-penitra sy foto-drafitrasa vaovao avokoa ny akamaroany ireo tanàna ireo. Ny hafa dia mbola atomboka sy tohizana amin'ny taona vaovao ho tsidiantsika ity. Mavelombolo ireo rezaka natomboka sy ny tanterahana, na dia sarotra sy tsy mora aza ny fanairenana ny firenena. Ny tanjona tiantsika adongavana mantsy dia ny fahatratrarana ireo fahatarana antaonany maro teo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa ela loatra ny vahoaka malagasy no ny andrandra fandrosoana. Fantatro, tsapako, fa maika isika, ekeko izany. Misy ny ezaka vita, tsy azo lavina izany. Misy ny tsy tomombana, tsy diso izany. Marina fa misy ny fitavozavozany ny tompon'andraikitra sasatsasany manoloana ny asa goavana sy maika, tsy azo ampiandrasina, tsy azo angatahan'andro. Koa andeha ho raisitsika ho lesona sy ho angovo, anosika atsika anao ny tsaratsara kokoa, ary ho raisitsika ho fisedrana ireny rehetra ireny anatsarana ny fomba fiasa.
mitaky fiaramietana sy firaisankina anefa izany satria asa ifandromonany rehetra ny asa fampandrosoana ny firenena ary tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izao sy anao noho izany dia iroso amin'ny dingana manaraka isika amin'ity taona vaovao 2024 izy ity izay manana ny toerany manokana satria ho feno 80 taona ny niverena ny fahaleovan-tenantsika ho taona antenantsika ahafahana mandrefy ny vokatra azo tsapaitanana izany taona vaovao izany ry malagasy namako ny fanoriako dia ho taona ampitombo ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao amintsika tsirairay avy ary mba andray ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy isika rehetra ho taona tokony amerenana ny sy amafisana ny firaisankinany malagasy manontolo io taona vaovao io tokana ny fahavaliko tokana ny fahavalonao tokana ny fahavalitsika dia ny fahantrana tsy maintsy atrehantsika miaraka ny fampandrosoana sy ny fananganana ho avy mamiratra ho an'ny malagasy ry mpiasam-panjakana reko ny antsonareo indrindra mikasika ny karama rehefa mifandinika tamin'ny teknisianina sy ny minisitra tompon'andraikitra ny tenako dia ilaina ary ho atao ny fampiakarana ny karama raha fito isanjato no nazatra tany aloha tany dia tsy ataontsika fito isanjato na valo isanjato izany na koa sivy isanjato ary tsy ho atao folo isanjato na raiky amby folo isanjato ary tsy ho ataontsika 12 isanjato fa 13 isanjato ny fampiakarana ny karamany mpiasam-panjakana ary atomboka manomboka amin'ny volana janoary ity izany ho an'ny mpiasam-panjakana eto dia matsiaro manokana ihany koa ireo any amponja ary nataoko lahara-pamehana ny fitsinjovana ny zoan'izy ireo na mikasika ny zoan'olombelona na dia voafonja izy ireo dia manana ny zoany satria olombelona ohatratsika ihany olana mipetraka ary toa tsy nisy nijery mihitsy hatramin'izay mantsy izany indrindra ny fomba fitanana ponja ireo voafonja eto Madagasikara hitako maso ary natrehako fa mihoatra lavitra ny isan'ny olona tokony hipetraka ao anatin'ny efitrano iray sy miaina ao anatin'izany efitrano iray izany eny amin'ireny fonjy ireny ohatra ny efitrano iray mirefy 80 metatra toradroa izay ahitana olona maherin'ny ronjato miainao tsy manaja ny zo maha-olombelona izany izay no isan'ny antony nananganana fonja manerana ny nosy mba hitsinjovana ny maha olona azy ireny ary koa mba ahafahana izy ireo manitsy mba ahafahantsika manitsy ny lalan'izy ireo amin'izay ireo zay nani mba hiverenany olona mendrika eo anivon'ny fiarahamonina ny akamaroan'ny fonja dia asiantsika toeram-piofanana asiana toerana fambolena mba izy ireo ihany no mamokatra ny sakafo zay hoaniny izy ireo zany no fomba fijerintsika ankehitriny teo ihany koa ny fanafainganana ny fitsarana satria betsaka loatra ireo olona zay voafonja nefa tsy voatsara raha tsy afaka volana maro na taona maro mihitsy rehefa nametraka ny toromarika dia isorako manokana eto ireo mpitsara izay nanao niezaka satria dia efa azo tsapaitanana ny vokatra azo am'izany satria dia maro ireo efa voatsara ka
ireo tsy melika dia efa namonjy ny tokantranony ankehitriny. Eto kosa ao dia anome famindrapo sy fampianatsazy ho an'ireo olona izay voasazy ary efa voatsara ka toy izao izany. Fanalefahatsazy 3 volana ho an'ireo olona voasazy migadra herintaona, 4 bolana ho an'ireo olona voasazy migadra mihoatra ny herintaona ka hatramin'ny 2 taona, 9 bolana ho an'ireo olona voasazy migadra 2 taona ka hatramin'ny 3 taona, 8 volana ho an'ireo olona voasazy migadra mihoatra ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona, 12 volana ho an'ireo olona voahelika manao asa anterivozana amin'ny fotoana voafetra 5 taona farafahakeliny. Famelatsazy tanteraka kosa ho an'ireo olona voasazy no ny helika tsotra nefa efa navita 5 taona farafahakeliny tany amponja ary feno 50 taona farafahakeliny ho an'ny vehivavy ary 5 taona farafahakeliny ho an'ny lehilahy amin'ny datinandro ivoahany izao didim-panjakana izao. Famelatsazy tanteraka ho an'ireo olona voasazy no ny helika behivavy ka efa navita 15 taona farafahakeliny tany amponja rehefa feno 80 taona farafahakeliny ho an'ny vehivavy ary 15 taona farafahakeliny ho an'ny lehilahy amin'ny datinandro ivoahany izao didim-panjakana izao. Ary farany, famelatsazy tanteraka kosa ho an'ny zaza tsy ampy taona izay efa navita ny atsasaky ny sazy izay azony izy ireo. Anisan'ny velirano natao ihany koa ny ady amin'ny kolikoly. Nisy ny ezaka azo tsapaitanana nefa mbola maro ihany koa ny lesoka ao anatin'izany fedivana amin'ny kolikoly zany. Mila amafisina noho izany ny fanasaziana ary mila makafepetra etitra ireo tompon'andraikitra rehetra izay matsapa fa mbola anjakany zany kolikoly zany. Eo ny resaka tsolotra, eo ny resaka aditany, eo ny resaka any amin'ny fitsarana, any amin'ny sehatry ny fahasalamana, any amin'ny sehatry ny ladoany, any amin'ny sehatry ny tseranam-piaramanidina izay efa nisy ny fepetrany raisitsika. Noho izany dia tsisy indrafotsika fa ho tohizana hatrany ny ezaka mba hidivana ampiena any kolikoly eto amin'ny firenena. Ry malagasy namako, miankina amin'ny fahaizantsika amin'ny famometanana, miankina amin'ny firaisapo, ny firaisan-tsaina ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana no ahafahantsika mampandroso an'i Madagasikara malalatsika. Amin'ny alalan'ny fiarah-mientana no ahafahantsika manangana ho avy mamiratra ho an'ity firenena malalatsika ity. Matoky aho fa tsy misy tsy vita ny fitiavana satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Koa anteriko ny firaritsoa mba ho taona zina feno fahombiazana ary mirakotra fahasoavana ho antsika tsirairay avy sy ho antsika mianakavy ane ity taona vaovao 2024 ity. Samy isika ho tain'Andriamanitra tsy ho arofo, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, tsy maintsy tafita i Madagasikara, masina ny tanindrazana.